LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Tontosandro ho ny fanatanterahana ny fianiana ho an'ny Italie générale ny Aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites teny anivon'ny fitsarana tampony anosy. Dingana iray lehibe amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ireo volana hodikodina izany raha ny fanazavana. Mitsipaka ny vinan'ny filohan'ny repoblika momba ny fametrahana ny fitsarana manokana momba ny ady tany ny eo anivon'ny SMM na ny syndican'ny mpitsara eto Madagasikara. Ampisarabazana ny tontolon'ny fitsarana ny fisian'izay ka tsy azo ekena hoy hatrany izy ireo. Ho averina ny dispositif papango hamerenana ny filaminana sy adina amin'ny fankanakiriny amin'izao fotoana hoy ny COMGN. Avy hatrany dia anao ny fanadiadina sy ny fikarohany ireo mpitandro filaminana vao misy ny tranga na mbola tsy mahavoaray fitarainana azy izy ireo. Vola 2.10 miliara ariary no saika nandoavana karamana fonctionnaire fantôme tamin'ny taona 2024 tamin'ireo université manerana ny nosy hoy ny ministeran'ny fampianarana ambony. Nahafahana ny soroka izany ny firosona tamin'ny digitalisation. Maresaka iraisam-pirenena miaona amin'ny filoha rosianina Vladimir Poutine ny filoha sénégalais Macky Sall androany. Isan'ny antony fiaonana ny fampahafantarana ny Rosia fa isan'ny miantraika mivantana amin'ny fondrana afrikanina ny ady misy eo amin'ny firenena roa nitonta. Ny andindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Zoma fatelo ny volana jona 2024 misaotrana hatrany ny safidiny fahita lavitra kolo amin'izao oro zao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany isan'ny takaratsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tontosandroany ny fanatanterahana ny fianianana ho an'ny Italie générale ny Aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites teny anivon'ny fitsarana tampony anosy. Dinga indray lehibe amin'ny famerenana amin'ny fanjakana volana hodikodin'izany raha ny fanazavana eo ihany koa ny fampiaran'ireo didy mpitsarana mivoaka ho an'ireo olom-boafidy sy olom-boatendrina anao ny fandikan-dalàna hoy ny filohan'ny repoblika nandridray. Iray volana ty aoriana ny indrenan'ny rasoloary manana imeo Italie générale ny Aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites nandritra ny filan-kevitry ny minisitra nanatanteraka ny fiainana teny anivon'ny fitsarana tampony tetsy anosy androany ny tenany. Tonga nanotrona izany ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministra ny fitsarana ary ireo olom-panjakana samihafa. Natao fanarana ny fampiarana ny didim-pitsarana mivoaka ho an'ireo olom-panjakana voaroaroa io nanao kolokolo sy nanao ny fanodinkodinam-bola-panjakana ny Aray raha nambarany filoha. Ny zavatra hita hatramin'izay zao rehefa misy tompona andraikitra nomena fahefana na olom-boafidy na olom-boatendry dia mivadi-pitokisana manodikodina ny volam-panjakana dia matetika rehefa voatsara ny fitsarana izy ireny dia voasazy araka ny lalàna izany hoe migadra fa matetika le vola izay nahodikodina dia tsy miverina eo amin'ny fanjakana ka ny fametrahana an'izao Aray izao zany dia dingana iray lehibe satria hiezaka ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny alalan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny agence de recouvrement illicite amin'ny alalan'ny Italie générale izay alehibe amin'izao miafahana manao ny recouvrement na mitaky ireny vola izay azo tamin'ny tsy ara-dalàna sy voahodikodin'izay. Manamafy tena atao amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fametrahana ny Aray raha ny fanazavana. Ny agence de recouvrement des avoirs illicites araka ny fahalalana roa azy any aoriana izy fa tsy any aloha. Zany hoe misy dossier lohany dia mandeha fitsarana voatsara dia manatanteraka an'ilay amende sy ny condamnation zany izay ny asan'ny agence zany. Hitako fa mazava angamba zany hoe tsy any aloha izy tsy fitsarana izy zany fa rafitra zany atao araka ny tenin'ny filoham-pirenena teo hoe maka an'ilay vola gejaina dia ampidirina amin'ny kitapo-bola-panjakana.
tsy aivina rantsana fahadimy no farany ao anatin'ny système anticorruption miaraka amin'ny CIC, ny Bionco, ny Samifin ary ny PAC, ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Mitombo zany ny rafitra miady amin'ny kolokolo dia antenaina hitombo ihany koa ny vokatra sa hoe arakaraka ny mampitombo azy no ampianantsika ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny demokrasia eto Madagasikara hoy teo anivony RMDM tamin'ity androany ity manoloana ny sakantsakana samihafa mahazo ny mpanohitra amin'izao fotoana. Ankoatr'izay nanamafy ny tokony hanatanterahana ny fokonan-doha amin'ny pirenena ihany koa izy ireo. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany teny amin'ny fibentoerana izy ireo eny Belair. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanajana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo fa eo ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenany. Miantso ny mpitondra hanatanteraka ilay fikonandoam-pirenena ihany koa ny teo anivon'ny RMDM. Mampieritreritra amin'izany fahantrana lalina zany to tsy mahita vahaolana oentina miatrika an'izany ny mpitondra fa fanoerana na fanenjehana ny mpanohatra no hitany fanjakana ho ataony lahara-pahamehana no ny fijerena le fahasairanany vahoaka malagasy ankehitriny. Noho izany rehetrarehetra zany dia mieritreritra sy miantso izahay mba hisin'ilay fifampiresahana na fikaonan-doha pirenena mba hoentina mandamina an'izany zavatra rehetrarehetra zany mba tsy hiteraka sanatry korotana eto amin'ity tanindrazantsika ity. Adidiny mpitondra ny mieritreritra ny tokony ataona sy ny tsy tokony ataona fa tery loatra ny fiainan'ny vahoaka malagasy amintsika miresaka soa. Mametraka ayay amin'ny CENI ihany koa izy ireo ary milaza fa mety tsy ho isan'ireo handray anjara amin'ny feonam-be ny karakairan'ny CENI Atsiwatsy. Mieritreritra ny CENI amin'izao fotoana zao fa hanao concertation izahay aty dia manambara amin'ny PB maso ho fatapoko ho fatapirenena fa mampiahiahy anay ny fisian'ireo olony CENI sy ny membre CENI amin'izao fotoana izao. Mampiahiahy ka raha tsy afaka zany ahiahy zany, raha tsy afaka zany fisalasalana zany dia miteny aminareo izahay fa ho ahiahy tahaka an'izay koa no mety ho fandraisanay anjara amin'ity conférence na concertation tian'ny CENI ho atao ity. Tsy mipetraka araka tokony ho izy araka izany ny neutralité de l'administration eto amintsika raha ny nambaran'ny RMDM hatrany. Tsy ny andrely avy hatrany dia ny filohan'ny repoblika mihitsy no hamaly izay etaetan'ny mpanohitra izay indrindra ny mahakasika ny fikonan-doha amin'ny pirenena ao anatin'ity fanehoan-kevitra manaraka ity. Tsy mitovy ny fomba fijery mahakasika ny raharaham-pirenena manoloana ny filazan'ny mpanohitra mahakasika ny fisian'ny didijadona amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny repoblika androany malalaka hatreto ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara raha ampitahana ny zava-misy amin'ireo firenekafa hoy ny fanazavana. Tsy mitombona ny filazanany amin'ny fisian'ny didijadona eto Madagasikara raha ampitahina ireo firenena hafa raha nambaran'ny filohampirenena androany. Tsy mitovy ny perception sy ny hevitra tiana voleny sy ny réalité. Ataoko angambany fa filanakisa ny filazana zavatra tsy mitombona toy izany. Ny jadona zany mbola lavitra an'izany tsika eto Madagasikara mihoatra n'ireo firenena rehetra izay tena misy an'izany didijadona zany. Ny didijadona tsy fahafahan'ny olona maneho hevitra indrindra fa ny mpanao gazety. Ataoko angambany fa matetika ny fisian'ny demokrasia be loatra mamono ny demokrasia. Anisan'ny firenena ao anatiny hoe manaja sy mandala ny fahalalahana isika ary lavitra an'izany didijadona zany. Tsy mila avaliana akory zany fa ny rehetra dia samy matsapa miezaka sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary ny fahalalahana izay misy eto amin'ny firenena ihany koa. Ankoatra izay, raha nanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny fikonan-doham-pirenena angatahin'ny vondrona Eoropeana ho an'ny fanomanana ny fifidianana ny filoha, misy ny fikonan-doham-pirenena natao ho laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy raha ny fanazavany. Misy zavatra laharam-pahamehana noho izany apetratsika. Concertation nationale de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire no ataontsika amin'ny 20 ka hatramin'ny 17. Ny fahafahantsika zany ny keo-doha
hoe ahoana no ahafahan'ny firenena mahaleo tena ara-tsakafo, ahoana ny ahafahantsika manampy ny tatsa zay maro anisa eto amin'ny firenena. Zany ny concertation nationale ilaina apetraka eto amin'ny firenena, ary mila mikatsaka isika miroso hatrany, ary ho an'ny tenako manokana tsy de mieny loatra ny tsikera zay tsy mitombona fa kosa manasoa ny vahoaka. Zay no asa andro manalina ilofosako ankehitriny. Notokana ny filoham-pirenena androany teny Anosy Manjakambotra manjaka ny ozinina misehatra amin'ny fanodinana ny akoho. Tanjona amin'izany ny fampiroboroboana ny famokarana eo amin'ny sehatra ny fiompiana ho fanatrarana ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo. Famitsipaka ny vinan'ny filohan'ny Repoblika momba ny fametrahana ny fitsarana manokana momba ny aditany eo anivon'ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Ampisarabazana ny tontolon'ny fitsarana ny fisian'izay ka tsy azo ekena hoy hatrany izy ireo. Henri Florion. Namoaka fanambarana indray ny teo anivon'ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Manoloana ny fandrenesana fahisy ny fikonandoam-pirenena momba ny fananantany sy ny aditany izay atao atsoatsy, fa indrindra fa ny fametrahana ilay fitsarana manokana momba ny aditany sy ny fampafantarana izany teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny 2020 May lasa teo. Tsy manaiky ty ametrahana izany eo anivon'ny SMM araka ny fanambaran'izy ireo androany. Antony hampisarabazana ny tontolon'ny fitsarana, ny fisian'ity fitsarana manokana isana ny aditany ity. Fa ity fitsarana vaovao ity dia somary mahataitra anay atao amin'ny SMM satria rehefa kelikely koa ve zany dia isy hoe atsangana fitsarana manokana ho an'ny olona mpiady atsihana ohatra, na ho an'ny mpangalatra koa, na tsy haiko fitsarana manokana saratsarahana foana zany le fitsarana, lasa miteraka fisaraham-bazana lizy. Ny sampitsara eto Madagasikara efa tsy ampy. Ny asa atao volume de dossier betsaka dia betsaka. Dia zay ny antony tenenana hoe vao ny vesatra petraka ny procédure, zany hoe lenteur son lourdeur na procédure misy eto amintsika efa mangony fotsiny. Zany zavatra zany tokony tediavam-baolana fa tsy ananganangana ratsa-pitsarana isaka mihetsika tsika eto Madagasikara. Zay ny nampidiranay le teboka faharoa hoe raha tena teady amin'ny kolokolo tokoa atsangano indray aloha le paky ary efa voatondro lalàna fa tsy anangana lalàna vaovao indray hoe tribunal spécial foncier. Zay ny antony teny hoe tsy pahanay marindrano fananganana an'io satria hiteraka fisaraham-bazana ao anatin'ny fitsarana. Zay ministera fitsarana dia averiko ombeno hoe androm-panjakana iray lehibe iankina ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Tsy azo lavina ho hatrany teo anivon'ny SMM fa manototra ny fitsarana rehetra mandeha nosy ny aditany ary rariny raha mametra-panontaniana momba ny fandraisana ireny fitoriana marobe ireny ny daholo be. Tsy ampy nisan'ny mpitsara eto Madagasikara, tsy ampy miaraka amin'izany ihany koa ny tetibola natoka ny fanjakana ho an'ny ministera tompon'andraikitra. Ny faharoa mikasika ny filazana fisina fanjakazakany kolokolo eo anivon'ny fitsarana dia tian'ny SMM manamafy fa niady amin'ny kolokolo dia tsy adiny fitsarana irery ihany eto Madagasikara. Tsy fanilihana ny adisona ho babena androm-panjakana iray no vahaolana fa ny fanajana toy ny anakan-driamaso ny fisara-pahefana, izany hoe fanatsaharana ny tsy misy atakandro ny fitsabatsabahana. Tsara marihana koa fa ny fahombiazan'ny fitsarana dia miankina be da be amin'ny teti-bola omena azy sy ny fahampian'ny olona miasa ao aminy. Matoa mahomby ireo ratsa-pitsarana manokana dia noho ny teti-bola avo omena azy ireo. Tsy afaka atao akila-bao anefa ny fitsarana mahazatra misahana ireo raharaha hafa andavanandro. Na eo aza ny fananganana fodotra-fitrasa-pitsarana araka ireo tetikasa ny filoham-pirenena, ilaina ny fijerevana ifotony ny antony mampitarazoka ny fitsarana raha ny fanazavana hatrany. Fa hotohizantsika ao anatin'izay tontolon'ny fitsaran'izay ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia nolavin'ny tompon'andraikitra ao Benin ny fangatahana fampodiana tanindrazana ny filoha teo alohan'ny FMF no sady tale jeneralin'ny Knapsa teo aloha ihany koa ary zaka Raoul Rabekoto nataon'ny fitsarana malagasy ny ministra ny fitsarana tamin'ity androany ity. Amerina anao ny fangatahana ny fitsarana malagasy ao arian'ny fahafenoan'ny fepetra napetraky ny tompon'andraikitra any Benin. Fanampanazavana makasika izay. Marina izany demande d'extradition ataontsika dia lavina satria tsy manana coopération d'entraide judiciaire amintsika ireny firenena reny. Firenena vitsivitsy aty Afrika ihany no manana coopération d'entraide judiciaire, anisan'izany Maurice, Seychelles, Afrique du Sud. Fa mbola mitady
misy fepetra moa napetra ny tao zany vao nampitainy aty amintsika dia iverina indray zany angataka an'iny dia manaraka an'ilay fepetra takiny zany na dia tsy manana coopération d'entraide judiciaire amin'ny Bénin zany. Misy andinin-dalana vitsivitsy amin'ny code pénal andreo zany milazaina fa tsy voaja antsika taty zany dia hoarahana zany iny dia mamirina ny fangatahana indray zany tsika zany raha mbola ao atoerana izy. Avalitsika ny momba izay fa mahakasika ny trangana fakana-kery na ny alatr'olona mahaberesaka amin'izao fotoana dia efa matsaro tena saingy mbola tsy mahafantatra ny fianakaviany ireo tovavy sendra ny fakana-kery no maly manay mafy. Arak'izany ireo fianakaviany amin'izao fotoana noho ny fivoatra ny toe-pahasalamany hatramin'ny ity androany ity. Ankilan'izay dia nanao antso fitoniana trano ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika manoloana ity raharaha ity fity nokoloana. Mampiahy ny toe-pahasalamany Maya izay nisy nangan-kery no maly raha mifanazavan'ireo fianakaviany. Mbola tsy mahafantatra olona izy hatramin'ny androany ary manao krizy mihitsy aza raha ny fanazavana. Olona le tramba omaly ireny zany dia tamin'ny efatra maraina izy nanao krizy indray. Raha tamin'ny alina izy efa somary mba hoe natory zany mba hoe tsy miteny hoe tsy nanao krizy. Dia tamin'ny maraina tamin'ny efatra izy nanao krizy indray dia ny zavatra niteneny zany hoe estadanay izay foana ny maverimberiny. Dia rehefa tsorina danay dia aseho anazy eo dia miteny izy hoe tsy izy io dia nikitika be izy avy eo niteny hoe reo zareo reo manampana anareo potsipotseri no nonoko dia tsondromo no ny tanako dia izay foana. Dia teo zao izy mbola nanao krizy indray hoe nonoko sady dokotera aloha zany hoe anatin'ny quelques jours izy tsy maintsy manao an'izay krizy izay fa nefa ny hôpitalina izany efa manao ny fitsaboana rehetra manao ny analiza. Ankoatra ny Maya ihany koa tovovavy iray no manaraka fitsaboana eny amin'ny Omi izay averina nomboka ho maly maraina tamin'ny Enora. Tsy mbola tompon'ny tenany ihany koa ity tovovavy ity ary mitovy ny fisehon'ny aretina. Nanamafy ny fiara-miasa miaraka amin'ireo ray aman-dreny ny chef Cisco Antananarivo renivohitra amin'ny fiarovana ireo ankizy mandritra izao vanim-potoana izao. Ny herisetra hitantsika eny amin'ny tambarotra sosialy amin'izao fotoana izao fangalarana sy ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy dia efa misy ny fiara-miasa iarahana amin'ny polisy pirenena mahakasika ny sécurisation an'ny ankizy. Fa ho anay ny anivon'ny sekoly kosa dia efa niantanana zany ny sekoly misy ny discipline napetraka hoe tsy mahazo mivoaka ny faritra sekoly ny ankizy fa rehefa mianatra dia ao anatin'ny tokotanin'ny sekoly rehefa mivoaka dia mandeha mody avy hatrany. Ho an'ny ankizy aty amin'ny fanabeazana fototra moa zany dia atsona ny ray aman-dreny anatitra ny reny ankizy ireny izay nahaka anazy ihany koa mba tsy handehandeha izy eny fa na dia neny amin'ny CEG lycée raha mbola afaka alaina seterina ry zareo dia tena mety zany zavatra zany satria manoloana ireo resabe mikasika ny fankanan-keriny izao. Nanamafy ny teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika amin'ny fahamarinan'ireo fankanan-keriny izay miteraka resabe ankehitriny. Misy ihany nefa ireo endrika fanakorotanana izay fanahininana hely raha ny fananjavan'ny mpitondra tenin'ny filohan'ny Repoblika. Miantso amin'ny fitoniana trany arak'izany ny fitondram-panjakana. Ao anatin'izay vaovao izay hatrany dia hoavenina ny dispositif papango hamerenana ny filaminana sy hiadiana amin'ny fakana-keriny amin'izao fotoana hoy ny COMGN tamin'ity androany ity hetsika izay iarahany tafika ny zandary sy ny polisy pirenena. Avy hatrany dia hanao ny fanadiadiana sy ny fikarohan'ireo mpitandro ny filaminana vao misy ny tranga na tsy mbola mahavoaray fitarainana aza izy ireo. Nelarany Evson. Iamafy ny hetsika ataon'ireo mpitandro ny filaminana manoloana ny tranga fankanan-keriny amin'izao raha ny nambara ny commandant de la gendarmerie nationale androany. Ho averina indray ny dispositif papango izay henentina namongorana ny fankaran-keriny raha ny fanazavana. Tsy eto amin'ny faritra Analamanga ihany fa amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Mieritreritra tokoa inona no mahatonga an'izany zavatra zany na izany na tsy zany nefa dia efa nandray fepetra avy hatrany mety ny fitandrona ny filaminana ao anivon'ny monafy zany dia namparitaka eo anivon'ny mofara rehetra manerana ny nosy dia ny fametrahana indray ny dispositif papango raha tadiditsika tamin'ny andro fahiny izay nampanjaka ny kidnapina tety an-drenivohitra dia ny fiaraha-miasa ny tafika sy ny polisy sy ny zandary eny amin'ireny toerana ataoko hoe mafapana na ny areny bus zany na ny carrefour isan-karazany eto an-drenivohitra dia ohatran'izany ihany koa ny any amin'ireny vohiparitany taloha sy ny any amin'ireny vohiparitra zany efa misy an'izay ankehitriny. Na izany na tsy zany nefa dia mampanontany tena ihany ny zavatra mitranga manodidina anio ka dia manentana antsika rehetra
mba tsy salasala iantso ny mpitandro filaminana akaiky azy. Tao anatin'ny herinandro miisa 10 ireo fitarainana fakana-kely ny voarainy ny mpitandro ny filaminana fa eny amin'ny tambajotra serasera no maro ny tranga sy misy manao fitarainana. Ankehitriny, araka ny pakady vaovao napetraka, tsy miandry fitarainana intsony ireo mpitandro ny filaminana fa avy hatrany hadia manao fanadihadiana sisy amikaroka avy hatrany raha toa ka misy tranga iray. Zany dia misy ny fampirarahana ataonay mba ho tonga dia ho saisir d'office zany mpitandro ny filaminana tsisy fitoriana ary mahakasika an'izany satria tsy azo avela fotsiny amin'izao hihitatra io sangan-javatra araka ivavaka izay mampanasy mahagaga satria vakidinapinina tokony isy fitadiavana dia ataontsika hoe rançon nefa mivoaka tapitapika eo malemilemy ny vavy zay eo misalanisa eo amin'ny taona eo dia manao fampirarahana zay zao mba tonga dia saisir d'office zay zany tonga dia manao ankety avy hatrany raha misy tranga amin'izao mampanala izy satria matetika any anaty Facebook ilay zavatra tosia. Raha misy ny tranga fakana-kely ny entanina ny rehetra ampilaza ny mpitandro ny filaminana izay akaiky azy indrindra. Toy izany ihany koa ho an'ireo olona manam-baovao mahakasika ny tranga mba ampilaza ireo mpitandro ny filaminana. Manaitra aloha raha izay anarana nampitondraina ny dispositif iray iny hoe dispositif papango fa aingany mba hitsorika toy ny papango ihany koa ny fomba fiasan'ireo tokotelo masamahandro ao anatin'izay. Fa lany sy mpanitsina teo anivo ny anteny merandoolona androany ny tolo-dalàna mahakasika ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny tolo-dalàna izay natolotra ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatoa Fihinandrana Razanamasoa Christine teboka lehibe anatin'izany ny fametrahana ny observatoire du genre rafitra izay natao ho fakan-kevitra sy anaraha-maso ny fitoviany ny miralenta eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ambony. Ny roso tamin'ny fandinihana ny tolo-dalàna mikasika ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra na ny participation des femmes au poste de décision androany maraina ny teo anivon'ny anteny merandoolona. Tolo-dalàna izay natolotra ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikana Ambatoa Fihinandrana Christine Razanamasoa. Misongadina anatin'ity tolo-dalàna ity ny fametrahana ny observatoire du genre rafitra manokana ho fanaraha-maso sy ho fakan-kevitra mikasika ny fitovian'ny miralenta amin'ireo sehatry ny fandraisana fanapahan-kevitra. Io moa zany dia didim-panjakana no tena sy ametraka ny tena ho andraikitra n'io observatoire du genre io fa izy kosa zany dia mipetraka eo izy raha ny esprit zany ny eritreritra nanamboarana an'ilay lalàna dia anara-maso an'ilay fanajana any ilay fitoviana ny isan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra ambony hoy na sehatra amin'ny exécutif zany any amin'ny fanapahan-kevitra any amin'ny mpanapaka na aty amin'ny andraikitra azo avy amin'ny fifidianana. Raha misy zany lesoka na tsy fanajana n'ilay lalàna na misy fingana dia misitona lakolosy. Manao recommandation ry zareo ary efa hitany fa tsy voahaja ilay lalàna. Lanina sy mpanitsina teo anivon'ny anteny merandoolona nandritra izany tolo-dalàna mikasika ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Famporisihana ny vehivavy andrainy andraiky no an'ny firenena no isan'ny antopisian'ity lalàna ity raha ny fanazavana. Afa-po zahay satria ilay natolotra ihany no nakatoavina taty amin'ny anteny merandoolona dia ilay hoe takina ny 10 isan-jato eo amin'ny fandraisan'ny vehivavy toerana ambony na avy amin'ny alanan'ny fanendrena na avy amin'ny alanan'ny fifidianana takina le izy fa raha tsy feno le izy tsy misy an'le sazy hoe foana iny fanendrena iny. Misy aneny vehivavy manana ny maizy azy na maisy ny sisa nefa ny manafina n'ilay fahaizany na ny talentany ka dia izay ny mahatonga nyity lalàna ty koa ho afaka hitseho manomboka izao ny vehivavy satria misy lalàna mitaky an'izany fandraisany anjara sy andraikitra ambony izany. Araka izany, ho arosany anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankehitriny tolo-dalàna mikasika ny participation des femmes au poste de décision. Aingana koa zany iny lalàna iny dia lany fa ity tolo-dalàna ity kosa tena hoe ny isatra ary zao moa zany tena hoe voailika mihitsy araka ity fanadihadiana manaraka ity.
Misy ambadika politika ny nitsipahany conférence des présidents eny anivony anteny mera-pirenena ny fampidirana ao anatiny volavolam-pandaharam-potoana ilay tolo-dalàna mahakasika ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana na ny ITG moa zany. Nambarany teo anivony komity mpanaramaso ity lalàn'ity fa misalovana ny andraikitry ny androm-panjakana hafa ny baromahatra eo anivony anteny mera-pirenena Nela Renamson. Nivoaka tamin'ny fahanginany androany ny solombavambahoaka manoloana ny nitsipahany conférence des présidents eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny fandiniana ao anatiny volavolam-pandaharam-potoana ilay tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse. Efa tonga teny amin'ny anteny mera-pirenena ny fahitan'ny gouvernemanta ity lalàna ity saingy tsy nampidiriny ny bureau maharitra tao anatiny volavolam-pandaharam-potoana amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao ity tolo-dalàna mahakasika ny ITG ity. Ny questeur no tonga dia miresaka hoe araka ny fanampahany bureau permanent tamin'ny fivorianay namolavolana nyity toro-kevitra mahakasika ny ordre du jour ity dia nanapa-kevitra zahay ozy izy satria tsy panina rery no anatin'ny bureau permanent fa zahay rehetrarehetra dia nanapa-kevitra zahay ozy izy tsy hampidirina anatin'ity ordre du jour ity io tolo-dalàna io. Ny antony moa zany araka ny fanazavany dia satria fanazavany zay teoko hoe satria efa akaiky ny fifidianana tsy mifanaraka amin'ny sotoavina maha-malagasy dia tsy mifanaraka ihany koa amin'ny finoana izay ananantsika malagasy iny tolo-dalàna iny ary tsy mifanaraka ihany koa amin'ny lalam-panorenana. Ny androm-panjakana mpanao lalàna indray no manitsakitsaka ny lalàna misy hoy ny komity mpanaramaso ny tolo-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse. Mbola misy tao anatin'ny enimpolo taona tokoa ilay hoe tolo-dalàna anankiray dia naka fahefana manokana ny bureau permanent mitsipaka samy rehetao. Asa mila jerena ve ny fitsipika anatiny fehany io androm-panjakana io hoe fahefan'ny bureau maharitra ve no mitsipaka tolo-dalàna anankiray efa voapetraka ara-dalàna sa tokony anaja an'izay lalana tokony izorana ny tolo-dalàna izay. Izay ato anatin'ny komity tsy afaka ny anery ny anteny mera hoe laniola lalàna. Eo ankilany ihany koa dia ny hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenantsika ilay tolo-dalàna. Voalohany indrindra aloha raha ny atao fikirakirana ny lafiny lalàna dia ireo juge constitutionnel na ireo mpitsara ao amin'ny ACC na juge constitutionnel ny manam-pahefana hijery ny lalàna anankiray hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy misy. Fa mahagaga raha ohatra ka ireo mpikambana roa ambin'ny folo eo anatin'ny baromahatra ny anteny mera indray no maka ny toeran'ny fitsarana momba lalam-panorenana. Na inona lalàna na volavolan-dalàna dia tokony tsy maintsy hijiniana eo anivon'ny komisiona ary mandalo amin'ny fivoriam-be avy eo. Milaza araka izany ireo komity fa mila manaja ny demokrasia ny bureau maharitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena ary tsy tokony anao fanampara-pahefana. Ny fiarahamonim-pirenena hatreto dia nanao hetsika maro samihafa ampilambilana. Nefa hetsekilany dia manao fihetsika tsy manaraka n'izay demokrasia. Ka somary mampitandrina ihany izahay hoe misy fetrany ny zavatra tokony afaka atao amin'ny firenena ity satria anteny mera-pirenena ao anatin'izay dia misy hoe anteny misy teny erany ka tsy afaka mihitsy hoe solombavambahoaka roa ambin'ny folo no andeha anampina vavany solombavambahoaka ambiny noho ny antony maro samihafa. Ary misy lalàna eto amin'ny firenena tokony lalàna iarahantsika midinika, iarahantsika ihany koa manaja mba hipatovana foana hatrany ny filaminana. Raha tsy aivona tsy fanatsarana voka ho an'ny daholobe ny lalàna mahakasika ny ITG fa ho an'ny vehivavy izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamany ny fitondrany voka na mety ahafaty azy. Eo ihany koa ny fiarovana ireo mpitsabo antony mbola voarara ny lalàna eto amin'ny firenena ny fanalanjaza. Isento kely ao anaty doksika zao any mahakasika ny fikasana nodikodina vola andoavana karamana mpiasam-panjakana matoto teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony eo ihany koa ny fitakin'ny sendikany Croix eny anivon'ny université ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary.
Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Verrouillé. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro, jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Mbalik, mamiratra no aviko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy culotte Molfix izay. Rovitika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosy culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity toy ny mahazatra rehefa zoma tahaka izao dia misy ny fampitana mivantana trangana aloha hevitra iray miainga avy any ivelany any ary ampitaina mivantana eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao oro izao amin'ity alina ity dia Tsiora Abrahama ny mpanao gazety ary Fabrice Razanatrabe no paka sary eo ambadika izay any ivelany any izy ireo efa vonona izy ireo raha ny fampitana omeny ny toromarika omeny ny teknisianina ka omentsika azy ireo avy hatrany ny sehatra rehefa vonona sary eo anatin'izay. Hoalina izao androany dia hoentina ianareo hamonjy tokantrano anankiray manatanteraka soavana. Rehefa alina alohan'ny asoavana toy izao moa dia misy ireo karazana fety tanterahan'ireo olona zany manao an'izay asoavana izay dia ndao tsika androsa anatin'ity tokantrano anankiray ity amin'izao fotoana izao. Ya, anisan'ireo nanaiky handray anay amin'ity alina ity ry zareo Inona avy moa zany no ataonareo mandritra n'ity alina ity aloha zany androany? Ny atao zany zao dia manao mibala zany, mibala ny faly satria vita ny mbola ty zao fa nisy fampidirana zany zao fa sasanareo ngamba le fampidirana zany teo miditra mibala zany zao mikorana zany rehetrarehetra. Inona avy zany zao reto hitantsika amin'ny sary reto misy mahita fary zao zay dia mahita rano inona avy ny dikany reto zany? Ty zany zao rano mahery ty amin'ny tavangy bota kely ty, io le amidika hoe lany zazakely satria nampidirina teto amin'ity trano ty le zazay ny ty an'ity ka ty rano dia reto fary reto efa momba araka ny fomban-drazantsika rehetrarehetra hatramizay zany fomba malagasy azonao dia mivatana akozy midika hoe mbola velondray aman-dreny sy reny le zazakely atao an'le famorana. Nareo zao zanaka fahafiry zao ty natao asoavana ty? Zanaka fahefatsy izy zao amin'izao. Efa
fatao foana ve le manatanteraka fety ohatran'izao mialohan'ny andro ny ananovana ny didipotra zany? Eny tompoka efa tanteraka foana le satria tanterahana foana le satria isaky ny didipotra famorana ohatr' zao a dia asiana foana ny fomban-drazana araka zao zany fa zay mahatonga an'le hoe zaza fa efatra zao io dia zay natonga anazy tonga dia natao balia be ohatr' zao fety miaraka. Izy aby nasaina zany nandritra n'ity fety korana androany ity. Fianakaviana manontolo zay afaka dia asaina daholo. Sika zany mbola manaraka le hoe fomba mamalagasy atsika. Mamalagasy avy nakarano zao zay dia napiditra an'le ranomahery eo anaty tavoahangy io dia manao baly zay zao raha pitsy maraina zaza ny tapahana fomba mamalagasy fa tsy amerikanina mbola mitazona an'le fomba mamalagasy anay zay hatramin'izao. Hatramin'ny firy moa zany ny zareo ny korana misy eto zany hatramin'ny firy? Manjaparain'ny andro efa nahazo autorisation mihitsy zay manao anazy. Dia lahady maraina zay mandeha mitsena mozika eny Anjanona ohatsy entina makaty fifaliana amin'ilay zazalahy. Mahery ny zanakay a. Dia niarany dia izay ihany koa no entinay mamarana n'izao famitana ny vantana ety akasina izao isaorina anareo tokantrano ety Ampasika dia ampiana ny Ivry Charles ny fanohizana ny fampalalama. Balia be tokoa rapitso tsy maintsy didina tapahana ny zazalahy kely ao anatin'izay ankastrahany Abraham Randriamanana sy Fabrice Razanadrabe nitondra antsika tany atokantrano nampiainantsika ny makasika ny fanatanterahana an'izay didipotrana ny asoavan'izay. Vaovao ny fampianarana no hanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia vola 12 miliara ariary no saika nandoavana karama na fonctionnaire fantôme tamin'ny taona 2021 tamin'ireo université manerana nosy hoy ny ministera ny fampianarana ambony Androany. Nahafahana nisoroka izany ny firosona tamin'ny digitalisation ankoatr'izay misokatra ny fanadihadiana ankehitriny mahakasika ny tsy nandrotsahana ny latsakemboka ireo mpandraharaha amin'ny sotro ronono. Natratra 17 miliara ariary ny totalin'ny vola tsy nivoaka ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny taona 2022 vokatry ny firosona tamin'ny fampiasana ny digitalisation teny amin'ny université tamin'ireo faritany amin'io manodidina ny 12 miliara ariary no hita fa saika andovana karama nampiasa matoto na fonctionnaire fantôme hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Androany. Nahafahana nisoroka izany ny fampiasana ny digitalisation na teo aza ny tsikira sy ny kina maro samihafa. Misokatra ihany koa ankehitriny ny fanadihadiana tanterahany IGE na ny inspection générale d'État momba ny tsy nandrotsahana ireo tompon'andraiky teo anivon'ny université n'Antananarivo ny latsakemboka ireo mpandraharaha misotro ronono. Taorinany nanaovana moa ny fanatobiana numerika na digitalisation makasika ny mpandraharaha dia nahitana fidinana teo amin'ny 12 milliards d'ariary mihoatra kely ny vola zay very fotsiny tamin'ny fanjakana tamin'ny fandoavana ny karama ny mpandraharaha misy zay mpandraharaha fantôme tsy hita hoe miasa dia taorinany nanaovana an'izay digitalisation izay efa misy moa ny fiatsony ministera ihany koa voibe ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny amin'ny fanaranomaso ny fandaniam-bola sy ny fanodikodiana-bola mpanjakana dia efa misy ny fidinany zareo ifotony any amin'ireo université tsirairay. Nisy ny vola efa nalefa tany aloha fa betsaka ireo université raha tamin'ny taona 2022 sy 2022 iny tonga hatrany amin'ny 3 milliards 600 anoany ariary ny vola zay tokony mbola alohany amin'ny kesy zany tsy voalohany ireo université dia voatanisa tao anatiny zany moa ny université maromaro tao anatiny. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana tanterahany IGE momba izay ayahina fanodikodiana-bola tamin'ny latsakemboka ireo mpandraharaha misotro ronono izay. Latsakemboka izay efa nisy noraisin'ny fanjakana antanana tamin'ny alalan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fandrotsahana mivantana azy tany amin'ny kontin'ireo mpandraharaha misotro ronono fa tsy nampandalovina intsony tamin'ny université hisoroana ny olana. Ankoatra izay fepetra noraisin'ny ministera ialana amin'izay fanodikodiana-bola mpanjakana izay ihany koa ny rosona sy namafisina ny fampiasana ny digitalisation ary ny fangatana ny fampidirana ireo mpandraharaha ny université ao anatin'ny budget général ny ministera. Ho fangatahana ny famindrana sy fampidirana ireo mpandraharaha rehetra zay voakasiky ny fahatarany karama mba hiditra any amin'ny budget général ahafahana misoroka ireo fahatarana sy mety olana mianjady amin'ny mpandraharaha ny université rehetra.
izany no natao mba isoroana amin'ny fahatarahana sy ny mampikaikaika ny mpandrarahany université rehetra sy ny ST ary ny croix fa koa ialana amin'ireo fandaniam-bola sy ny mety fanodikodinam-bola zay efa hita teo aloha tamin'ny mpitatana sasatsasany makasika an'ilay cotisation ana retraite ny CPR sy ny CRCM moa zany. Isan'ny niteraka resabe teny anivon'ny Université Antananarivo hatramin'ny fiandohan'ny herinandro ity ihany koa ny momba ny fanafaonana sy ny fanemorana ny fitoam-pianiana ny filohan'ny Université Antananarivo izay tokony tontosaina androany. Tsy nanaraka ny lamina efa napetraka hatramin'ny taona 2020 ny amin'ny tsy maintsy andefasana ny fangatahana any amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny momba ireo hetsika rehetra atao amin'ny université sy ST rehetra manerana ny nosy ka ankataovana amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta vao irosoana izany hoy ny ministra. Ankoatra ny tsy fahafianoan'ny fepetra io, tokony voatendry avokoa ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny filohan'ny université vao irosoana ny fianianana raha ny nambaran'ny ministra hatrany. Araka izany, memitra amin'ny fotoana manaraka ny fianianana eny amin'ny université Antananarivo. Enjan'izany fa dia saika mbola nahazo karama hatramin'ny matotoa mpiasa matotoa moa zany tao anatin'izay. Ao anatin'izay vaovao manodidina ny tontolo ny fampianarana izay hatrany dia tsy manana ny talepin-tarika sy ny mpandrindra ny mpiasan'ny koroaka antony mahatonga ny fikorotanana amin'ny fandraisana karama sy ny olana samihafa hoy ny sendika ny mpiasan'ny koroa tamin'ity androan'ity ny filan-kevitry minisitra no tokony anendry izany hoy ny fanazavana. Ankoatr'izay dia miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mpiasa ao amin'ny cité universitaire mahakasika ny herisetra izay ataon'ny mpianatra ka mahatonga ny tebiteby ho azy ireo fanampahazavana mahakasika izay. Ny syndicat mpiasan'ny korontana dia manameloka tanteraka ny herisetra ataon'ny mpianatra na izay olona mitonona ho mpianatra amin'ny mpiasan'ny koroana izy na izy. Ny zavanisy dia izao rehefa tonga ny zoma fahafito amby roapolo volana Mey dia nisy andian'olona tonga teo Akatsoin na nakatona ny biraoan'ny croix teo Akatsoin zany na mantsika ny varavarana ary nandraondraona piasa tao ny sitositina poketrana piasa sy nandray olona nandray piasa tamin'ny vozina akanjony. Manaraka izany koa dia nisorasorata amin'ny zareo ny mpanjakana ataonay angamba fa tsy fahefan'ny mpianatra velively manakatona birao-mpanjakana isaky ny misy fitakiana sy manimbanimba fananam-panjakana. Dia zahay izao zany rehefa zavatra ny anjady tamin'ny mpiasanay anankiray mpiara-miasa aminay anankiray dia lasa matahotra koa satria mety anjady aminay rehetrarehetra le izy. Fantatritsika nefa vazoan'ny olona tsirairay no arovana amin'ny asany. Tokony anay koa ny fialokalofana amin'ny maha-assistant parlementaire ny olona anankiray aty amin'ny cité universitaire. Moa koa pakinay zany ny le olona mpitantana anay mba olona mahafantatra tsara ny zavatra misy aty anivon'ny koroa fa tsy hoe parachute navana. Mba olona mahafantatra zavatra misy mba olona vonona hiaraka iady aminay amerenana ny asan'ny fitantanana ny koroa aty amin'ny mpitantana zany. Hotazomiko tsy hetsika ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay ihany aloha isika amin'ity alina ity tafapetraka ny tetiandro mpampianarana iraisana ho an'ny sekoly miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Mizara ho vanim-potoana 5 ny taom-pianarana 2022 3 anatin'izay. Manomboka ny 5 septambra 2022 ny fidirana amin'ny taom-pianarana ho avy ary hifarana ny 13 jona 2022 araka ny tatitra ny filan-kevitra ministra ihany koa. Tsy ny fanaraka ny tetiandro mpampianarana ho an'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana hatramin'izay raha ny fanazavana. Noho izay fahasamihafana eo amin'ireo sekoly izay, tsy mifanaraka amin'ny fotoana ahavitana amin'ny fandaharam-pampianarana ho an'ireo mpianatra miankina sy tsy miankina. Maharitra 10 volana ny taom-pianarana 2024 ary efa tafiditra amin'ny ora fampianarana avokoa ireo sakana mety hitranga mandritra ny fampianarana. Amafisina amin'ity 10 volana amin'ny taom-pianarana ho avy dia feno tanteraka ny atao hoe heure d'apprentissage, izany hoe ny ora hoentina mamita tanteraka ny programme mpampianarana, izany hoe 700 ora raha amin'ny lafiny pédagogique no tsy maintsy taom-pianarana anankiray ary manana ambiny maromaro ara isika raha sanatria ka misy ny mety mampitsahatra ny fampianarana. Misy tetiandro mpampianarana mizara natokana ho an'ny fanjakana na ho an'ny sekoly tsy miankina eto amin'ny tany sy ny firenena raha izay manaraka ny système éducatif malagasy fa calendrier scolaire unique miara-miditra amin'ny 5 septembre 2022 dia miara-manapitra ny taom-pianarana amin'ny 23 juin 2023 dia
nanamafy ny teo anivon'ny ONEP na ny Office national de l'enseignement privé mikasika ireo sekoly izay tsy manaraka amin'ny fampiarana ny tetiandro mpampianarana. Ilaina fangatahana lalana manokana ny ministera raha toa ka tsy anaraka ireo tetiandro mpampianarana ireo fianarana tsy miankina. Ankilany, araka ny fanazavana, misy amin'ireo fianarana tsy miankina izay manaraka ireo fandaharam-pianarana malagasy no tsy manara-dalàna ka ilaina fitandremana manokana avy amin'ny ray aman-dreny mba hialana amin'ireo fisolokiana. Amin'ny sehatra ny école privée be dia be ny hitantsika manao publicité amin'ireny réseaux sociaux. Ny tsara ho azavaina ny atao hoe école homologuée na ny nahazo ny atao hoe homologation dia ireo izay tsy manaraka ny programme mpampianarana ny firenentsika. Programme mpampianarana avoaka ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Fa misafidy izy firenena anankiray dia ny avy any ny programme mpampianarana ampiharana. Mahita tsika indraindray matetika misoratra no an'ny système éducatif zao. Fa ny tiako tsindrina eto raha tsy nahazo alalana amin'ny consulat na ny ambassade ny firenena iny ilay sekoly. Raha nitatry ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny 20 Jona 2024 ny datin'ny CEPE ary amin'ny 3 hatramin'ny 9 Jolay kosa ny fanadinam-panjakana BEPC. Lafomba hafa kosa indray dia hanamafy ny fampanjari-tsakafo amin'ny faritra 3 avaratry ny nosy no tanjona tiana hotratrarina miaraka ny tetikasa Afafinoro izay vatsiny vondrona Eropeanina vola Androany nanolotra fitaovana informatika ho an'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana amin'ireo faritra 3 ireo ny tetikasa Gaeton Andriatsilavo. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa Afafinoro izay vatsiny vondrona Eropeanina vola no tanterana Androany ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana informatika ho an'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana amina faritra 3 ao avaratry ny nosy iasan'ny tetikasa. Ny tetikasa izay mitetina hatrany amin'ny 50 tapitrisa euro amin'ny alalan'ny 11e fed na ny Fonds Européen de Développement. Tantona ny abroborobo sy anatsara ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena, ny jono, ny tontolo iainana ary indrindra ny fampanjari-tsakafo. Cet équipement informatique ça va supporter anoana ireo ezaka ataon'ny ministera amin'ny faritra 3 misitraka ny tetikasa Afafinoro ireto fitaovana informatika ireto na miankina amin'ny fanjakana na tsia. Ireo fikambanana izay miasa amin'ny faritra ahafahana manatratra ny tanjona napetraka araka ny efa voalaza dia anoana ny fambolena hamokatra bebe kokoa. Araka izany manandanja amiko ny androandroany ary inoko fa ampiasaina araka ny tokony ho izy ireto fitaovana ireto hamokatra bebe kokoa. Fanatsarana ny pianan'ireo apisitraka sy ireo olona tsy maintsy iasanay amin'ny tetikasa. Sont les personnes à qui pour lesquelles on doit travailler dans nos projets. Miankina amin'ny filan'ny faritra tsirairay avy no ahafahana mitsinjara ireo fitaovana natolotry ny tetikasa ireo. Anoana ny ezaka ataon'ny ministera voakasika sy ireo vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana ireto fampitaovana ireto. Ireo CTD izay miara-misalaha amin'ireo direction régionale ministera efatra izay lazaiko teo ahafahana miara-mandrindra araka ny tokony ho izy mamahany ny filan'ny olona dia ny atoerana ary izay no isan'ny mahazava-dehibe ny fanomezana n'izao toana izao satria isan'ny mbola ataontsika hoe marefo ireo ministera na représentant an'ny ministera eny atoerana fa ireo ihany koa mpiara-miasa eo anivon'ny CTD na ny au niveau an'ny commune izany na ny au niveau an'ny district dia isan'ny manampy be ahafahan'izy ireo manatratra an'izay tanjona iraisan'izay sy miara-misalaha ihany koa satria isan'ny ataony fijerena eny fotony hoe inona ny tena filan'ilay olona dia ao anatin'izay zany ny fiara-miasa na ny fanentanana dia iarahan'ny zareo misalaha eny fotony. Faritra 3 avaratry Madagasikara, Analanjirofo, Diana sy Sava no iasan'ny tetikasa Afafinoro. Misy ihany koa ny Afafi Centre sy ny Afafi Sud izay samy vatsiny vondrona Eropeanina vola avokoa. Tsara zany hoe mahazo fitaovana informatika kanefa tapaka hono ny jiro any ambandra araka ity fanadiadiana manaraka ity dia tapaka nanomboka omaly ny jiro ao ambanja noho ny tsy fisian'ny gazoal izay mbola miandry ny fanapahan-kevitra vieto Antananarivo ny solombavam-bahoaka voafidy tao Antoenina tamin'ity androany ity mivangongo eto Antananarivo avokoa ny fahefana rehetra hoy izy ka mahatonga ny olana sedrainy ny vahoaka tahaka izao Gaeton Andriatsilavo.
nanomboka omaly ary mitoy hatramin'izao ny fatapahan-jiro ao ambanja hoy nisy olo-mavim-bahoaka raha nitondra ny feom-vahoaka tamin'ity androany ity. Tsy ny gropy no olana raha ny fanazavana fa ny tsy fisiny ny gazoal ampiodina ny famokarana. Nanaovana fandramana compteur électronique zahay dia tsy dia nitabataba vahoaka ary nakasitraka ny vahoaka fa misy indro kely zany problème tao anatiny, misy facture efa tsy mivoaka mihitsy agnatiny 2 volana 3 volana dia agny amin'ny fahefatrany volana vao mivoaka le facture regny dia tsy araka mpanjifa lasa midangana be zany le vidiny facture rehefa mivoaka zany. Eo koa amin'ny lafiny gazoaly amin'izao fotoana zao zany tena tsisy jiro mihitsy ambanja, tsy motera no olana fa ny gazoaly zany tsy misy. Ka niantso anazy zany ny directeur régional ny énergie efa tsy any amin'ny faritry nay tsony ny problème fa eto Antananarivo zao no magnakatso ny tsy fahazahoany gazoaly ao anatin'ny districtny Ambanja ampandeha zany resaka groupe izay mamatsy jiro ho an'ny vahoakany Sambrano. Ny tranga tahaka izao no mahazava-dehibe ny fametrahana ary ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Ary zany indrindra no mahatonga ny vahoaka mitaky le décentralisation fictif mikasiky izay raha mivangongona eto Antananarivo ihany. Ny zavatra rehetra vo mivaha. Zavatra minimum ange zany tokony voavahany amin'ny faritra fa noho ny zavatra rehetrarehetra miango eto Antananarivo mampalahelo zany. Efa tsy resana tsony ny lavany izay efa maty ny vidiny. Zao ny zavatra mba momba ny jirama izay tokony afany vahoaka hikarakara ny fotodrafitrasa aminany. Zao ndray mikatso koa zany ny jiro tanteraka ao amin'ny Ambanja. Ary rehefa mikatso jiro zany miteraka ny tsy fandriam-pahalemana agnatin'ny districtny Ambanja. Ahina iteraka fatizeranim-ponina io fatapahan-jiro ao an-toerana io amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pentecote sy ny 9 Jona izao ka tokony andraisana fepetra ao anatin'ny fotoana fohy. Fa iompana mahakasika ny fitantanan-draram-pirenena eto amintsika indrindra ny tsindry mahazo ireo administrateur civil amin'ireo karazana fangatahan-dalana amin'ny hetsika ara-politika ny adihevitra ao anatin'ny fandarana ankitsipoa eto amin'ny fahitalavitra kolo anio aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ity fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy vahiny ny fandarana ao anatin'izay Raolonarivo Paolo Emilio président du syndicat des administrateurs civils sy ny filoha-hevitra ny tanora RMDM Tabera Christian Dao arahana ny sombon'izay. Hatakangeno atao manao demande de demande io tsy mitovy mividy raha manonaka hoe mana 200 anao de ty menan'ny mpivarotra tonga de mivaly eo aza forcenareo am'izany ny technicienne fa misy délai io misy zavatra de tsy angatahanao koa no ho azonao fa zahay eo mitandro foana le filaminam-bahoaka kasi am'izao ny rozy ny hanaovanao ny redynamisation de tsy mety aminay zay fa tsisy olona ho tajomana ho fefena zany fa manana zo hivoronareo hirahanao redynamisation fa ataova amin'ny toerana sy mampisy danger nefa ny RD teo nambarany fa na tsy misy fangatahan-dalana ary mahazo taiza zany taiza nisany zany zavatra samynanao tany ambatin-drazaka ngery zareo ka tagnatin'ny toerana amin'ny ary mbola nahazo ianareo tany aparafara vola. Monsieur le Président, hitanao le izy a tena mbahoaka kosa atsika aloha mba hieka fa misy des poids de mesure raisy ny préfet na ny chef district amina toerana anankiray kosa hita maso zany zay ohatrany tambatin-drazaka hoa tonga tagny vice président ny assemblée avy amin'ny faritany Tamatave nangorogn'olo atraman'oro natao tsofena ngamba izy teo araka le voalazanao teo da devanigna arabe eo mepisa eo misy olo ao ary siva agnatin'ny raha misy olo andeha agnano bezary tafiditra agnatinao ka milaza anao teo hoe nomena talata anao na larobia de teny aminay ve zany anao monsieur le président fa raha crédible nareo zay zany tianao zakaigny eo fa zahay mpanohitra am'izao ny tarenay be maso tonga mba mety tsy tiany fa raha ny raha edivanay am'ty firenegny ty da tian'olo zany maronisa zany gn'avaty amin'ny fanoheragna am'izao ary matahotra an'izay fitondram-pazakagny da mampiasa anareo mafy izy mba sy ahafahanay miesika fa raha izany ane zavatra nataosika teto depuis surtout tam 2009 raha sy nahazo an'io ambozatovo sisy fakahitagny teto.
Fatontosandroany ny fifananana ara-panatanjahantena teo amin'ireo manambonahitra teo anivon'ny tafika ny zandary ary ny polisy pirenena izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fanamariana ny faharoa amby enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovan-tena sy ny tsangana ny foloalindahy malagasy fankalazana izay fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy Mali. Mariana ny fanokafana ofisialy ny fankalazantsika ny faharoa amby enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara ary manaraka izany koa dia mariky ny fahalahina eto amin'ny mpitandron'ny filaminana ary hitanareo fa dia mahafinaritra tokoa nanareo mpanao gazety koa dia niara-aloha taminay tao ampanareo le fahalahina fa tena zavatra tsara ary vahoaka malagasy manontolo manoloana an'izany fankalazantsika ny fahaenina amby roapolo taona zany dia hiara isalahra hiaraka ifalifalitsika rehetrarehetra namarika ny fiandrianam-pirenensika dia misaotra n'ireo tokony andraikitra rehetra amin'ny fitandronan'ny filaminana izy ireo dia tsapa tokoa hoe ireto zay reto ao ny ao amin'ny polisy pirenena ao ny amin'ny gendarmerie pirenena ao ny amin'ny tafika malagasy izay andavanandro miara-misalahy eny amin'ny asa fandriam-pahalemana nefa koa afaka miaraka ihany koa aty amin'ny fanaovana ity sport aty amin'ny stade couvert zany. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity alina ity mihaona amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny filoha Senegalais Macky Sall androany isan'ny antony fionana ny fampahafantarana ny Rosia fa isan'ny miantraika amin'ny vantana ny vondrona afrikana ny ady misy eo amin'ity firenena ity sy Ukraine indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Fanadihadiana eo amin'ny sary France 24. Any Russie amin'izao fotoana izao ny filohan'ny vondrona afrikana no sady filohan'ny Senegal Macky Sall. Antony ity ny fionana amin'ny filoha Vladimir Poutine ampahafantatra ny akon'ny ady misy eo amin'ny Russie sy Ukraine amin'ny kontinanta afrikana. Isan'ny sehatra vomafy vokatry ity ady ity ny ara-tsakafo. Firenena maro aty Afrika no miankin-doha amin'ireto firenena ireto amin'ny famatsiana ireo akora fototra raha tsy ilaza fa tsy ny céréales sy ny menaka, eo ihany koa ny zezika inty mamokatra. Raha ny fantatra na eo azy izay fahavoazan'ny kontinanta afrikana izay, mijery ny tombotsoany ihany koa i Russie anatin'ity kontinanta ity, antony nanasany filoha Vladimir Poutine an'ity filohan'ny vondrona afrikana ity. Isany amin'izay ny fisian'ireo orinasa rosiana lehibe aty Afrika sy ireo mercenaires ary vondro tafika rosiana aty amin'ny faridranomasiny kontinanta afrikana. Ankoatr'io, isan'ny mahazava-dehibe izao fandraisan'ny Vladimir Poutine ny lehibe ny vondrona afrikana izao ihany koa, araka ny faneho-kevitra ireo manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisan'ny pirenena, ny fahitany Moscou fa maro taty Afrika no tsy nanameloka ny ady misy amin'ny Ukraine sy Russie, noho izany afaka hiditra ho mpanelanelana amin'izao ady izao ny kontinanta afrikana. Andrasana mety ho akiny ny fionana sy ny fepetra ho raisin'ny filoha Vladimir Poutine manoloana ity fangatahany filohan'ny vondrona afrikana ity. Amin'ny farany eto ihany koa ny fiarahantsika ho amin'ny androany mbola betsaka ny fandarana hoentina aminao amin'ity alina ity ka isan'izany ny fandarana Ankitso izay arahanao aorian'izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao ny tena kosa manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.